Hirifiry. Tantara nosoratany Ravoelombato ony lantormamy. Fa inona moa mampena ianandry toy io fa tsy lazaina amiko ny mariny e. Sa ve dia mbola hitady kapoka koa efa vehivavy lehibe ohatran'io vao iloha-bava? Ka le isangeriny eny tsy fananiko e. Fa tsy fananiana ahoana rojo a? Sao dia velindry abdala raha ka naika mbakaindry eto fotsiny a. Ainga indry lazao malaika e. Iza ho any na bevokan-dry io? Eny io, vao olana ange ahy e. Maninona tsara hoe? Avereny tsara hoe rojo zany zavatra lazaindry izany? Neny io, tsy fananiko aho. Neny tsy mety mino aho mihitsy fa mitabataba foana. Vao olana neny a. Ninona? Andriamanitra, inona reto iloza lazain'ity zazy ity? Dia iza no navita zany elika zavatra tsy roa amatany zany tamindre? Iza zany olona tena hoe tsy matahotra an'Andriamanitra zany? Mavita zao fahotana mahafaty zao? Ramse. Ramse? Ramse iza? Ny lehilahy rehetra nge rojo ka Ramse daholo ny antsoina azy. Ka Ramse iza ny anarany? Ramse benja. Andriamanitra, maninona tsara hoe rojo? Ramse benja? Dia tamin'ny fomba ahoana? Ka tamin'izalen'ny raha neny naka vola tany amin'iny dia... Dia naninona? Mangina tsara aloha a? Aoka izay fa tsy te handrendry intsony mihitsiny a? Mandeha ndry miakatra any ambony any. Tsy mahazo mivoaka ny trano intsony ndry a? Fa eo aloha ndry miandry anahy eo mandra-patongako. Miditra amin'ny telo ange izay ry neny. Rayo mafaniriko raha toka sitraka ny andova lanitra dieny ety antany kanefa tsy izaho irery fireo zay mino anao hiaraka mito hatrany ary na iza mitady eo? Fa andeha hoaiza nefa neny? Ahoandry inona izay aleko e? Ary ao fotsiny aloha izay lazaiko fa hasoandry mihitsy n'izany zavatra ataoko rehetra izany ao aorianan'izao famahako ny olona elan'izao. Misy inona raha matoro rondo no aviavy betraka izao ianao Mody eo indray ianao no mody misy inona eo a? Marina tsy samy mikasy tanana mihitsy ianao. Atao tranoko ange ianao e? Ka raha atao tranonao dia anao inona ianao? Moramora ihany ianao a? Anolana koa angaty ianao? Tahaka ny nanolananao any zanako? Mipetraha aloha ianao raha matoro rondo. Ariana ary ty mitabataba be ty. Afaka mifampiresaka anitsika mitira ty. Ay ve mahay malefaka tahaka izany ihany ianao ty rehefa tratry ny marina e? Moramora. Angamotsy hoe atao tranonao a? Mipetraha aloha ianao raha matoro rondo a. Mipetraha re aloha e. Tsy hipetraka hoe? Inona ny arosanao? Andao re alamina ny resaka. Alamina ahoana e? Ary moramora fa hitangoronan'ny olona eto amin'ny manodidina eto nge. Miangavy re raha matoro rondo a. Tsotra fotsiny ty teneniko anao a. Raha tianao ny ilaminako. Zao din'izao ianao dia mandeha ihany amin'ny tolo-tena any amin'ny manam-pahefana fa nanolana ny zanako ianao. Tsy mety re izany raha matoro rondo a. Andao alamina ny resaka e. Miangavy ianao re
milela-paladianao re zany e. Ka tena fahotany mahafaty ange ny zavatra nataonao raha misebenjy e. Fantatrao moa fa zaza tsy ampitaona ny naolanao. Dia toa enao indray zany no mandrao anahy. Ka za eo milaza aminao hoe mipetraha aloha dia miresaka tsika fa ianao no toa teo mafoloha eoko. Mampitomany Andry eo e. Angah dia tena loza be mihitsy no lazaiko Andry teo iny. Ina ka mampitomany? Sao dia tsy mety izany neny a. Mbola vao 14 taona ange ahy. Dia asainao manambady zato ve a? Ka maninona izany taona izany e? Maninona izany ka? Ampahafirin'ny zanak'olona manambady aloha loatra Andry. Sady ny ajejondriko nge na tonga andrio tahaka izao e. Dia sakao any izany mivokany. Neny a, dia tsy mba afaka hiaro mihitsy ve izany neny? Rojo a, hiaro Andry amin'ny ahoana e? Amin'ny fomba ahoana? Isika na hitory aza verimaina fotsiny. Izay fitoriana ataontsika dia verimaina fotsiny ary ho hafa baraka amin'ny tany amamonina koa avy eo. Raha misebenjaka efa niteny fampanaraka fotsiny izy e. Dia isika ve hivoaka mpandresy manoloana vola be an'ny raha misebenja? Dia aleonao nanaiky nanao raharaham-pihavanana taminy. Zanakaonge ary neny. Za neny tsy hanambady an'iny a. Miangavo moa e. Ka na naiky Andry na anda, tsy afaka anao ininona tsony. Efa izay ny tapa-kevitray dia manaraka fotsiny ihany koa sisa ny azo Andry atao e. Tandre miso mihevitra ny andeha hitsoaka. Fa tena hita loza amiko Andry. Neny a, aterany amin'ny ento any ambanivohitra raha mahamenatra anao ny fisiko eto. Any a mety lama kokoa toy izay hanambady an'iny lehilahy olon-dehibebe iny. Mitovy amin'indray ane iny e. Aza dia miteniteny foana re rojo a. Ho any ambanivohitra hoana koa Andry e. Fa nga koa moa Andry nahita izay ray Andry tany e. Sady tsy afaka nihemotra tsony sika e. Tsy hita Andry reto vola be reto. Reto mivaly ny fifanarahana nataonay. Ary tsy mahazo mihemotra tsony a. Azo Andry zany, mazava Andry tsara zany. Neny a, dia tsy mba naka nihevitra akory ve neny? Avy hatrany dia namidinao a. Mbola azo averiny ireo vola ireo. Aza manatalahy ianao rojo a. Aka ny hevitra Andry ahoana koa e. Zaza mbola tiazaiko ato an-trano Andry a. Fa tsy hoe olona efa ampitaona ka hoe ndeha akana hevitra. Ary aza be ady hevitra tsony Andry fa mandeha ihana fonjeo ny hevitrano Andry. Mianjo aho rehefa misy lako Andry avy eo. Tsara hoe ty lazay Andry rojo. Ndry ve mareniny e. Tsy maintsy manambady hony a. Tsy mahazo manda. Fonjeo kisa za moa fanira. Oka aloha zava tsara. Aleo atao hoe hanambady zany Ndry. Ndry ngeky vao 14 taona rojo e. Zany hoe mbola zaza zany sika tsy ampy taona. Na koa hoe mbola kely aza dia haiko tsara fa tokony arova antsika zaza kely. Ka nenene ki tsy mety aro ahy e. Tsy maintsy manaraka ny teniny a.
fa tiandrivy aloha ilay olona nambady andry sa ahoana rojo ndry ve adala ry faniry tiako ahoana koa olona nanolana avy aky dia ho tiako raha teo dadanay dia mitovy fotoana tamin'ny dadanay izy ko ataoko ahoana ny hanambady an'izany mety hevitra omby ty raha mety amindry hoe ahoana aky danarikala mitsoka zao fa olana mety sy tsara indrindra amin'izany dia mametraka taratasy ny ao an-trano indry amin'izay hoe zareo mba tsy mikaroko andritsony nenay azy efa nampitandrina momba an'izany ko ataoko ahoana aky ny ala ao an-trano ka tsy misy afa-tsy izay kiny fa olana raha ho any ambo koa indry tsy mety satria sika mpinamana tonga dia avy an-trano dia alefa ny zareo any amin'ny zaza maditra eo raha fantatry ny olona izany hitadava hevitra hafa moky tena tsy tena ambady any ramose-benja iny eo moky fanira mengavo moky fa roviana hono nataony rahanareo ka nga zaho mahalala an'izany miandro izay fanapahan-kevitry neny izy ihany no manapaka an'izany ko fe manara-panjaitra aky zaho aloha kiny dia atao rojo andeha ody aloha za dia amin'ny zoma ohatr' izao za mandalo any amindry dia tazany eo ambaravarakely eo ihany dia mifamme signal fotsiny sika dia izay nafatarana hoe afaka miresaka na tsy sa ahoana ozy indry misaotra kifanira tena misaotra indry ange mahazo tonga aty aminay foana tsy miafina nina ange ka mbola tsy nanakana ny fandehanandry aty eny ary fa mety izany tonga aty zany amin'ny somariva amin'izay tsika miresaka sady amin'izay koa mety efa mahita hivitra tsara ihany amin'izay fotoan'izay ndao ara teriko any ambandry mandra-peona kifanira inona ary nataoko za mbola te hianatra izany afaka monjy amin'izao tady amatotra zao maninona ny be vonka za nefa mbola tsy nalala zany sipy zany akory le raha misehiny ihany zao ny fototro izao olana rehetra izao neny tsy mety hitory azy fa nandray vola tany aminy vidy kony dia amidy zany dia inona ny tindry ataoko amin'izany ka maninona raha mba ilany manambady azy adala angandry nahoana n'izany anambady azy ka nareo nge mba mifanentany dia izy be voka tsy manambady mihitsy maso ny tena olana amin'ny mamany tao mahitahita ihany arako maninona raha esoriny fa esorina hoana koa letsy ko raha maty amin'izany izy be diabe akiny efa nanao an'izany fa tsy maty dia izy ve dia aningana ka mety hoe ny hafa matanjaka dia mazaka fa izy malemilemo ka raha ny anambady azy zany aloha tsy mety amiko zahay olona tsy mpifankaty izy mbola kely takandry dia raha za zany be voka tampoka dia sahala koa zany ny teny amiko hoe andao alana ka indri mbola tsy dia be voka nge dia tsy afaka miteny zany amindry ahy fa zany namandry izany keo aloha tena mampalahelo tena azo antoka ve fa naolan'le raha mise tokoa izy fa ela koa ve tsy matoky mihitsy haiko tsara iny namako iny tsy misy miafina amiko ny tantarany rehetra zay angely ty ilay klasy nisy tovolahy zao rado ny anarany tena tiany iny fa tsy mety ty azo mihitsy dia mihome foana izay miravavy isaky miresaka tahaka izany any ampianarana maika iasa aky aloha oka tsy hiverina amiko intsony izay resaka izay oriaja ka namako ane izy iny
de tiako avotana izy tokony alana hipetraka te amintsika mihitsy azako. aza miteniteny foandriry fa niry a lasa alofatsy. anao inona tia moa izany risy hoetandry io fa inona ny fandrafandrahana eo fa tsy mivaliana ny fanontaniako e. Angatsy efa mifampiresahanao sy neny ny hipetrahako aty e. Sa mody fanina ianao? De anateny inona avaty amiko moa izany ianao io hoe ho vadiko ve? Tsy mahalala izay hitondranao aho Ramose Benja. Benja ny antsoko anao sa Ramose? Tsy mila nianianinao ary kialakely a. Ianao tsy mahay mipetraka taniko izany no mizaka ny tsiraniainy ty. Za ve tsy mahay miaina sa ianao tsy nazaka ny filanao dia navita nanolana? Amin'izay tsy menatra akory ianao nividy atany amin'eny ho sandany tsy fitorinanao? Manginy ty vava sao fidindrafa eo an. Ary aza manantena ny tasam-bahara natao amin'ity tokantrano ity manomboka izao. Tsy ho vady mibentsy izany mihitsy akory ianao. Naroviana azo. Rehefa tsy tokony ho vadinao nanina raha alefa avy hatrany? Za koa ange tsy te hijanona ato e. Tsy te ho vadinao. Ianao ange ka mitovy taona amin'ny dadako raha teo izy. Ary za koa tokony mbola hianatra. Alefa koa iza izany ianao? Tsy mifanaraka amin'izany tamin-dreninao a. Tianao nga ny gadrako ka alefako maka izy ianao? Ka ny migadra mihitsy ange ny sahazanao e. So heverinao fa tsy mahafantatra lalàna ary aty. Saingy ianao sy neny navita nanao kolikoly hanaronana ny fahamarinana. Kay Ramose Benja. Marary ane izany. Manginy ty vava mitsotsoana fa manahirana. Kay. Zay, tamaina ny sahaza. Ndreninao tsy nahatatona nahita ny volako. Kolikoly a kolikoly. Marary ane izany ry Benja. Za ve mba fandraisanao aho vao andro voalohany itoerako aty aminao androany? Tsy hipetraka ato aminao fa ho faty ato raha misy mifandroany. Hoaiza ianao? Hoaiza? Jerena ty. Tsy hipetraka ato aminao e. Aleoko mandeha any amin'izay hahafaty any. Mivirena ianao a? Dia izay farana rahareo sy neny any tsy rarahago. Mitady hoaiza? Tena maditraka ianao ty a? Maditra ahoana rangahy a? Endry tsara, endry. Mahatona anak'izay ny lasain'ny reniko tahaka izao. Fa ianao? Maninona? Ianao no mety hampivadika olona maditra. Mazava aminao izany? Mipetraha ianao aloha e. Mipetraha eto. Mila miresaka tsika. Rojo, fandeha izy ianao izany? Inona morina eny mbola antony anontanianao momba ahy ihany? Tsy efa tosy tanteraka izao ny fanirianao. Rojo, fa maninona ianao miondrikondrika tsy mety mibanjana akory e? Mitraka hoe jereko. Ao hoe jereko ty tariandre. Izao e. Izao no tianao hita. Izao ny vokatra ny fitiavam-bolanao. Lanitro, fa inona ty nahazo amin'tsanako? Tena mahita amiko iny lehilahy iny androany. Tena lehibe tsy misaina iny. Fantatrao fa lehilahy lehibe tsy misaina ihany izy iny. Nefa dia mbola sahanao ny varotra ny zanakao taminy.
aiza re ianao zanatry neny. Mahareninao aloha ty vavandriry rojo a. Angamo izany no fanarahnay. Tena mahita amiko iny androany. Fa angariny eny mbola misy fifanarahana hafa ihany koa tsy vitany. Fa manafatra anao ihany aloriny eny a. Aza miditra amin'ny adinay ianao. Raha ny fatinjanako sisa ny tianao raisin'ny tananao dia mandehana teneno izy. Te higadrana izy no andatsaka ny ainao. Ataoko mahalala ny anarako iny androany. Tsy mahalala marina mantsy a. Tsy mahalala ny anarako anga. Ary aza sakana indrilo ny lalako e. Na mandehana mihitsy aloha indry miakatra any amin'ny efitrano indray any ambony any. Dia tsy mahazo mivoaka eo indry raha tsy halalana avy ety amiko a. Fatriza foana moa ianao io zao vao miditra ny trano. Tsy efa laza taminao am hoe aza mivoaka n'io varavarana io dia mbola tsy mahay manaja ora sy fantaminana amin'izany any atao tokantrano ianao. Ary inona ny vandravandrahanao ahy eo e. Tsy valiana ny fanontaniako hoe taiza foana ianao io. Andray ry benja. Fa nataonao vonoana ve moa no nametrahako ny zanako taty aminao Andray matoa benja? Raha matorondro. Andray, maninona ty koa ary ianao maninona raha mba miteny fa tsy mianahana fotsiny eo e. Manahoana ianao? Petraha aloha e. Valio aloha ny fanontaniako teo a. Ho vononao ve ho any nandefasana ny zanako taty aminao? Tsy zany ndre raha matorondro fa mbola tanora fanahy azy iny somary mafimafy loha ihany izy dia tsy maintsy domina kely aloha mba ho taitra tsarako. Maninona tsara? Ka nidomina kely e. Donina kely mba ho taitra? Dia nidominao mafy mihitsy ny maso mba hatazana tsara ny manodidina rehetra. So dia mba tsy rariny ny ataonao ry benja. So dia mila vola aloha ianao hividianana ankisoana. Maninona? Ankisoa ahoana e? Anga iverinao fa vita mora amin'ny fikasianao tanana ny zanako. Ko ankisoanao nambazanao ah? Tsy zany ange. Mila hitanao mila fananarana sy famaizana koa ange ny ankizy raha matorondro raha mitady be famaliana sy tsy manaraka an'izay lazainy e. Aza miteniteny foana ianao. Dia vony zany no amaizanao azy. Ka ianao koa ange tsy nahavita ny andraikitrao e. Nahavitanao tsara mantsy ny andraikitrao. Tsy mba nefara tamin'ny fikasihan-tanana azy aka. Andray. Dia lazainao fa tsy nainy taiza azy indray zany ary angaty e. Elabe zany raha matorondro a. Indro. Raha iso ny volanao dia atero aty mivadika. Ary aza manatitra kabary aty amiko intsony amin'ny manaraka fa manahirana amin'ny masony manodidina. Fa iza teny kalany ty hoe mivoanitra any. Maika teo be tati-bolana tany amin'ny reninao tany. Zany dia davina. Kay marary zany. Mangina vava. Mangina vava. Ary sokafo ny vava misy fanafody tsy maintsy sotroiny ty. Fa iny ty anotiana vazana. Zao ny misahazany olona tsy mahay mipetraka. Mazava. Tsy vaniny ianao ry benja. Tsy vaniny ianao. Sahanao manara zany rano mangidy bezany aty ambavako. Fa fo inona loatra reny ao anatinao ao e. Na fombiby na fon'olombelona.
Zao ny tadinao a. Fananako ianao rojo a. Ataoko amin'izay mety amiko. Tsy maintsy manaraka izay sitrapoko e. Anao inona eo anefa? Efa mividiako ambogadiny. Raha mbola lanjaina koa ary ianao ka tsy ampy mividinao, mbola ampiako. Fa inona loatra rety mahazo aty e? Inona ko nazo anino manaiky nametraka amin'izao toerana izao. Aza monina taka ny lalomanga mahazo maloto eo fa marikorikona ny miain'ny feonao aza. Ianao ve any? Ndana sasao izy indray dia atero eto fa mbola apiko izay raha ohatra ka tsy ampy anao. Ampisotroko an'izany isan'andro. Mazava? Mifona ry a, tena mifona e. Ataoko avokoa izay sitraponao fa aza atao ohatran'izao a. Ay ve mahay mifona ihany e. Efa tara loatra izany. Miakary etsy ampandriana etsy. Miakary irio a. Fa iny ty ataonao ramosea. Zany e. Maninona dia tondranao ohatran'izao ny lohako sy ny tapako. Ka rehefa tsy sotry dia atondraka any aminao ka. Zao ny tiako anaovana azy. Ainao moa. Fananako ianao. Ataoko amin'izay tiavako azy rehetra. Ary mitsangana teo. Ndana sasao io lamba io fa lena tady teo. Mbana hoa? Neny a, alay va neny a. Nahoana ny ampitsalianao ohatran'izao. Ndrenao izany rojo tsy afaka hanampy anao ah. Efa feno vola be eo am-paosiny. Tsy mahalala izay fijalianao tsony izy. Tapina amin'ny masony. Mahazavy zay. Dia mbola miaritra amin'ny mafy ato ihany izany ndry ity rojo. Maninona raha miala dia mandeha mitsoaka e. Dia andeha ho aiza nefa e. Anampy mpitindroka eny any arabe. Neny izany efa tsy ndraraha intsony na ho faty ary. Efa feno vola ny paosiny any. Adinony ahy e. Mila mihetsika sy mampiasa saina kindry rojo a. Fa tsy andry ny fahafatesana eto fotsiny. Jereo anety indry e. Efa mahika ho zatiny ery. Tsy tahaka an'ilay rojo kely fahintsony. Nefa ndry ane mitondra voky e. Ny zarako mahazo amindria inkiry faniry a. Mba hanamaivana ny ato anatiko fotsiny. Fa tsy alato a. Tsy alato akiza. Efiko ny ato. Tsy oveo ihany vekiza rehefa teraka eo ty zazo ty. Mba mahita ny tavanjanany izy dia mety hiova. Satria ve hoe mety ratsinady izy. Dia ratsinady koa zany izy dia tena hoe ohatr'izao mihitsy ve ny ataony amindry. Efa mamono asina andry mihitsy angeky izy zany e. Mba sokafaka iny maso rojo a. Efa manokatra ny masoko ange ahy e. Izy no nividy ahy. Izy no manome sakafo ahy. Izy no manome fandriana fahako mitsotra. Tsy maintsy manaraka izay sitrapony aloha amin'izany. O rojo a. Tsy biby ndry fa olona. Biby no misaina fa tsy manam-panahy ndry olona. Vatana, saina, fanahy. Afaka mandinika ny tokony atao. Ko nahoana dia manaiky aritra ny mafy ato e. Tsy maintsy areta fa kiry faniry ny mafy mba ahatonga hivoaka ho mpandresy. Izy aza angeky mba nanaiky ny vidy ahy e. Raha tsy nividiana tsy manana trano hitoerana tahaka izao. Niny anga manaiky ny petrako. Tena azo nodo mihitsy angamindry ity ka. Tena mba marina moa. Ao aloha ndry izany ampiko anolana n'ity lavabe andry ity. Dia aza mamono tena fa sao simba eo fananan'olona ka.
Ianao Ihaja. manao hoandry salama tsara ve? Salama tsara ka. Ianao manao ahoana? Zaho hitandry izao ka roviana no ho avy ty vahiny kely ty. Mety afaka ray volana eo angamba. Ento aty aloha entiko reny entandry reny e. Efa andeha ody angasa mbola misy tsy azo. Ty ary efa azoko daholo ka. Raha misy adiny dia miverina indray. Ka tsy ho reraka ve aky raha hivezivezy amin'ity kibo be indry ity indrya. Maninona raha tadidiana tsara aloha dia ampiko indry hividy azy raha mbola misy zavatra tsy azo. Ka tsy tadidiko ange. Adiniko nanoratra azy tamin'ny taratasy. Fa mety tsy misy adiny intsony. Dia inona nandranandry ary? Busian ka. Rojo amin'ity kibo be ity ve ho dia mbola hifanesika amin'ny plahatra be ihany ry ity. Ndry ve dia efa amony tena mihitsy sa hoe ahoana e? Aina roa anke netindry e. Efa mahazatra azy zany ry aja. Fa firan'izay entin'ny olona nefa no entiko. Vitako foana io aja fa aza manahy ianao ka tsy mandry amin'izany ny saiko mariny. Andao ndre alefako taksi mihitsy ka. Taksi Ihaja, fenao koa dia misahirana. Vitako angeo amin'ny mandeha bus e. Fa inona ary ty ataonao ty? Mandehana fa efa nalohako ny sarany aky aleoko mahita andry maty rapitso toy izay mahita andry maty anio ka. Izay fa tonga vasoa. Saotra betsaka Ihaja, onera be ny lany. Dia olo-kafa mantsy ty no mitsetra. Le atao hoe vadiko tsy ny raharaha izay fahasalamako sy ny zaza etiko akory. Tsy mahaliana azy akory izany. Liana aminena koa moa izy. Zaza tsy nirina ange ty etiko ty. Raha tiany aza dia ny fahafahatesanay mianaka. Zao vao miditra ny trano ny vehivavy maditra. Anga ianao tsy niasa? Tao tonga sady atao trano ato? Raha tsy tonga tato trano aho zany dia mbola niletika tany ivelany tany ianao. Tsy azoko. Anga moa tsy ianao no naniraka hividy an'ireto entana rehetra reto ka. Ka lazainao fa niletika any ivelany ihany aho. Zay ka? Fa inona foana ty tefaka tamaina ataonao amiko ty saka mba misy fihetsika ataoko e. Mbola mitady? Ataovy amin'izay mahamety anao fa tsy mahataitra atsony izany. Nahalanao eto koa aza ny haiko, tsy asiako olana. Fa mbola vehivava ihany nga kialajanga sy vavahany ty. Indray aho. Iza zao iny lehilahy niseho nanapitratra sy nikarakaranao iny? Hay dia vasa mampirafy mihitsy koa zany. Mitomany ange fa nga marary ihany mitomamimany ao. Zao ny sahazany olona pampirafy sy maditra takanao. Tsy mendrika ny velona akory. Inona? Mararo Nenya marary. Ie zany ka. Mangina ny vava. Mangina ny vava. Tsy misy hamonjy anao. Zany reninao zany hoa tsy etsy ny vola ny sofina. Tsy andre izay tarainanao intsony zany. Raha maty aza angamby ianao tsy hisaonanao akory izy avy hatrany dia aleviny ianao. Ary mitsangana teo? Marary Mitsangana teo fa aza manao mototorana eo e. Mararo mba vonjeo tompoko. Mba entany amin'ny dokotera fa tena marary. Marary mafy
tena marary ve ianao sa mamorona sa manao mody marary eo mba hijanona ny daroka ataoko aza finoana tsoa re tompoko fa marary a tena marary fonjeo re a fonjeo re rojo marina tsy tena torana ity sa mody torana rojo marina raha mihetsika tsony ity raso veloma dia tsona doroko tera malaky marina tsy ahitako loza eto ity rojo Kirotsy fa velonjazasomatsara ndria la kely ny zanakandry sady dogadoga kely mihitsy za veky tsy manina kory ny zanako tsy manina izy ka salama tsara mihitsy aza ndry fotsiny mila makaina tsara ho ny dokotera fa reraka loatra dia saika tsy atsiaro tena mihitsy ngendry teo fa isany nampafantatra ndry fa ho teraka nenonareo ny antso atany an-trano ka ninay tamin'ny fomba ahoana Faniry fa ahoana ry mamarojo fa misy inona dia tena mila ho tapa-tenda mihitsy ianao miantso Andry fa lasainy amin'ny hôpitaly sodizao nge hono rojo malaky moa ndry Faniry fa ho teraka ve izy Andry ao fa zabe-fanontaniana tsony malaky Andry fa sa mbola mianahany eo ka tsy maintsy mbola manatsofoka akanjo tenisy koa ny mamarojo fa iza kosa dia andeha fa na izany aingana moa andraso fa efa tamy re Faniry mba aingana rehefa miandry ahy dia iza nitandrity aty amin'ny hôpitaly taminareo tonga teto fa mivadin-drika ary ninjera angankindry ny toa mangana tahaka izao ny tareha sy tanana fa ny fijerin-drian'izao mahazo azao ve dia ninjera aza kivy akirojo tsy maintsy mbola ho avy ny andro mamiratra fa karamindry fa tena tian'Andriamanitra manokana aloha ndry ity mba marina moa mbola vitandry tsara ihany namoaka an'ilay zazana dia efa tena reraka tahaka ny inona aza tena niezaka mafaiky namoaka an'ilay zanako ny latsany tsy tiako azy raha mbola fandidiana koa ny tsena azy fa ny taoriana izay no tsy nisy tsaroko tsony ny famonjena be tetondry nikorapaka tena nikorapaka ny dokotera rehetra tato amin'ny hôpitaly dia avy eo niverina ny Andry vao nikarakara ny zazakely zareo fa ahoana no nahita Andry an'izany rehetra izany ka za angeny nanatrika Andry tao ny vadin-dry tsy haiko izay nalehany mamanareo moa tsy sanitro ahoany tsy mampanina koa izy ireo na tsy nahita an'izany rehetra izany aza fa mba omeo ahiko iny zanako mba jereko maso andraso raha aloha fa alaiko vetivety ndry namaritra eo amin'ny tarehy an-janako mihitsy ny mangana isaky ny nahazo fetaka so fa ety amin'ny androna fa tsy eo amin'ny takolaka dia tena tsy mahataitra Andry akoho veky ny fisian'io mangana eo amin'ny tarehy an-janako indry io angaky maninona io mahatsara ny endriny io Faniry fa izakiny nataonareo anarany ahoana kia ndry angeny tokony hanomeny anarany koizay no anontaniandry izay anarany anga ndry tsy mbola nanomana ka so aky dia efa nanome ramose benja sineny
reny angeno tompoko fa za mpanaraka fotsiny. Mbola tsy nisy akia. Iza ny tindry ataony anarany ka? Fiaretana najoro akia. Najoro no iantsona azy. Tsy nasiana anarandrainy zany izy ity. Tsy ilainy izany. Manahoana kindry ato? Salama tsara? Salama be mihitsy akia. Ahoana ho ny dokotera? Mahazo mody hono Dry. Tsy misy atahorana intsony na dia kely azy. Tsara be izany akia. Ampindria zany aloha ampirina an'reto entana reto fa inona ny mahavariana Andry fa tsy manampy anahy koa? Fa nga tsy andry mivadindry kosa na mamanareo e. Ay tokoa moa mbola misy an'ireny olona reny. Fa nakaiza koa anefa reny. Reny aza nge tsy niraharaha firy ny momba sy ny zazakely akory. Aza mampiady saina an'izany ho Andry rojo a. Mampinono angendry io e. Reny tsy mampiasa ny saiko izany. Izay ataony ihany tsy misy vakiako loha akory. Ny mampiasa ny lohako izao iza ny anasa ny lamban-jaza mandra-piveren'ny fahatanjahako. Mamanareo foana nge kiry rojo no manasa ny lamban-janak'Andry nandritra an'izay 3 andro izay e. Izay no antony tsy nahita Andry azy taty amin'ny hopitaly mihitsy raha tsy efa hisakafo Indry. Mba nisy fiovam-po tampoka zany tao amin'ny tao. Olona niteraka ngeky iny mamanareo iny rojo e. Mba olona manam-panahy ihany. Ataony ahoana moa no fampanasa ny lamba-Andry vao avy niteraka ka? Aza miteny besaka akory Andry e. Tsara be rehefa nisasany ny lamba. Fa ny ao aorianan'izao no tena mampanahy anahy neky e. Fa izao aky Hirifiry maninona moa raha mba mampifanahy Andry mandritra ny 2 volana fotsiny dia rehefa matanjaka dia mody Andry. Tsy maninona nge izany rojo e. Fa Andry moa aza no mifanaka. Ka tsy haiko aneky izy ny fanaraha mpividy sy mpivarotra e. Miandry izay fandaminana fotsiny azo aho. Dry tsaharo mihitsy izany vava makarary fo izany ka. Rehefa tsy hijery ny tena Andry ihany Dry dia ny zazakely sy ny fahasalamana jereny. Tsy eo amin'Andry tokoa mantsy ilay toerana dia Andry miteny tahaka izany. Fa misaotra Andry ihany aloha na izany azy e. Fa izao fa maninona kira mba atsona ry mamanay sao tsy fantany hoe efa afaka mody a? Tsy maninona izany. Tia ny finday dia atsoa izy kia. Ekeko fa vadinao dia zanako koa ny eo raha misebenja. Fa avelo aloha ny zanako aty amiko no ifana mandra-piveriny fahasalamany tsara. Fa maninona moa izany ianao no avy hatrany dia mandidy manapaka ohatr'izany raha matoa rompo a? Maninona ianao no tsy maka ny hevitra akory? Tsy hatra ny hevitra mihitsy koa ka. Heverino fa tsy fantatro moa ny vonona ataonao azy na tonga ny fahatorana tahaka iny. Zanaka raha matorondro efa kely aina. Zany anlianao andraikitrao? Na kely aina ny zanako na marefo tsy omeko vononao mihitsy izy e. Amin'izao fotoana fisian'ny zaza eo an-tanan'izao rehefa tsy mahafaly anao ny fanapahan-kevitro dia afaka tsy mitsidika azy akory ianao. Izao no izy ampidiro an-tsainao raha matorombo. Efa mividiko taminao anie ny zanakao e. Ary maso mandidy amin'ny fananako Ka ianao izany dia mila manaika
Zay anaovako azy azonao zany. Ankivary aseho hoe ny taratasy milaza fa novidianao tamiko ny zanako amin'ity indray mitoraka ty andre matobe zany dia tsy afaka ny anodina ny lohako tsony ianao na nasisika vola be eto an-tanako azy ianao tsisy raraiko an'izany tsara loatra ny zanako nanaovanao azy. Ay dia efa lasa miavonavim-bola koa ankehitriny. Ifaka hiteto angentsika. Adre ary to manao farateny koa moa zato izy. Ilay fandraisanao azy mety avokoa fa tsy feranao koa nefa hitsidika ny zanako sy ny fananako. Nanahoana izy tany faniry? Lama tsara ka lakely ny zanako rojo najoro nataony anarany nampalahelo ange ny zanak'olona iny ry azy. Eno tena nampalahelo tokoa etambe be voka be nefa biso no tadiavina ifanosehana. Ry fa taizana hitanao azany ka talohan'ny ahaterahana io ka raha busy angamba ny nandehana ny marina mafy teraka tany anaty busy tany ny vehivavy iny zany hoe raha azoko tsara zany dia nifankahitinareo talohan'ny nahaterahany. Hitako teny an-tsena izy ny vingitra entana avokoa ny tanany anankiroa voatery nanampy azy saika mbola mafyloa anarany ianao andeha busy ihany ny fananakana taksi malaky ay zay zany vao mazava amiko ny zava-nisy rehetra iazako. Fangano nisy ny tantarainy anao? Mbola ho tantarany ihany angamba fa adiny kely fotsiny izy koa moa mbola nikakelin-jaza dia mety tsy nanantsaina ny resaka amiko an'izany akoriko. Fa salama tsara ihany ve izy mianaka? Ay zareo aloha salama tsara ihany ka mety tazan'ilay rangabe iny angamba zany izy ireo nyresaka tamin'izany dia izay no natonga ny rojona azo vonondraika nanafaingana ny fahaterahany. Fataovariana be ngendry izany faniry fa misy inona? Fa hono ary aza avelan'ny lamba hanampy any rojo ve mandra-pahafapanany. Ndry ihany io ka rehefa tsy sarotiny ny mamany raha mety amin'ny rojo dia tsy manakana. Ay misaotra indrindra letsy fa oka loka fa hoana oka lahoana indray fa aiza moa izy aloha no mofany sao dia mba any an-tranon'le rangabe tsy misaina iny ndraika aolany ihany koa ndry si aza miteny telefona ry aza mahita ny mamany izy ireny mifana raha zany koa ange dia tsy hisy mihitsy zay iny vao tena higatra raha zany anaovany azy zany eo. Fa mitandrema tsara ihany na dia zany aza ka niratsy any etsy kely lalany eny re ao fa hitandrina tsara mihitsy Hirifiry tantara nosoratany Ravorimbato ony Lantormamy.